fa zay ny fedinany tompondaka fa ho an'ny fedinany amboarany Madagasikara kosa indray na ny telo coupe de Madagasikara dia totosa teny amin'ny tranobe ny baolina kitra Isoraka ny talata maraina teo ny antsapaka ho an'ny dingan'ny ampavalon-dalana amin'izay fedina ny amboara izay na ny telo coupe de Madagasikara mbola ny namana Zakinoatrany no hitatitra amintsika ny vaovao. Fantatra avokoa ireo ekipa iona eo amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana fedinan'ny amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny telo coupe de Madagasikara ataony 21 aprily ho avy izao. Izany dia atao rin'ny atsapaka natao teny amin'ny tranobe ny baolina kitra teny Isoraka ny talata maraina teo. Marihana fa ny dingan'ny ampaefadalana trano no atao atsapaka azo atrehan'ny kluba mpandray anjara sy mpanay gazety tahaka izao tao anatin'ny taona maromaro teo aloha. Tamin'ity topolalaovana 2024 ity kosa dia nanapa-kevitra ny comité de normalisation fa aroso amin'ny dingan'ny ampavalon-dalana zany atsapaka izany. Ny alohany nanaovana ny atsapaka dia natambatra satroka iray ireo ekipa nanana vokatra tsara tamin'ny fifaninanana nasionaly topolalaovana 17 sy 18 nojerena ihany koa taorian'izay ireo ekipa nivoaka sy ny lalao an-tanàna teo amin'ny apa-19 arak'izany dia handeha hanafika tanin'olona ireo ekipa ny lalao tao kianjany tamin'io dingana io. Hijanona ao an-tanànany kosa ireo nandeha nivoaka. Anisan'ny lalao isongadina indrindra amin'ireo valo tafiditra amin'ity dingan'ny ampavalon-dalana ity ny fifandonan'ny SG Madaitas sy ny Zanakala FC Matsatra Ambony. Eo ihany koa ny fionan'ny AJSA Bonglava sy ny FCA Ilakaka Urumbe. Ireto ekipa efatra ireto izay samy miatrika ny fifaninana diviziona voalohany nasionaly. Taka izao ary ny fandaharan-dalao ny sabotsy sy alahady 21 aprily 2024 eny amin'ny kianja ny Votovorona ny Knapsa Sporitas andray ny SG Mada Analamanga. Eto Antananarivo ny LGK Plus Analamanga hikatroka amin'ny S Force Atsinanana, ny SG Mada Hitasy hifandona amin'ny Zanakala FC Matsiatra Ambony. Any Antsirabe indray ny AS Tando Disciple Vakina Karatra eo amin'ny Uska Foot Analamanga. Any Majanga ny Fosa Junior Elite Boeny hikatroka amin'ny FC Black Star Havany Vatovavy Any Tuliara indray andray ny Asam Malotra Mangory ny ekipan'ny Costm Atsimo Andrefana. Any Ios ny FCA Ilakaka hifandona amin'ny AJSA Bonglava. Ny alahady 20 aprily kosa dia Iona etsy amin'ny kianja Mamasina ny ekipan'ny CFFA Analamanga sy ny Kosfa Aveto Analamanga ihany.